ny posta zany a dia mbola ilaina amin'izao fotoana izao ny antony anankiray dia eo ambarako dia satria ny soratanana zany dia tsy voavidim-bola, tsy voavidim-karenina, tsy voavidin'ny teknôlôjia vaovao satria na ny vadinao na ny zanakao na ny ray aman-dreninao na ny any an-dafy ihany koa dia mba apetraka an'ilay soratra alefanao amin'ny taratasy zany a izay nambarako teo hoe tsy voavidy. Amiko aloha dia tena mbola ilaina ny postra malagasy. Ny antony mantsy a tsy arakaraka fiheveran'ny olona intsony hoe fandefasana taratasy fotsiny ny postra fa misy karazana maromaro. Izaho zao a nanao tehirizana vola, compte-épargne zany e. Dia nampahafantarana zareo anaty hoe zao hoe misy compte-épargne anankitelo zany atao postra. Tsinjo lavitra hono a, dia tsinjo tanteraka, dia tsinjo avotra. Hatramin'ny fahakeloko aloha dia nitsaroako aloha dia teo amin'ny fandefasana taratasy satria raha tamin'ny mbola tany amin'ny kilasy fahadimy P5 dia tany dia efa nampiasa zaroka misy timbre andefasana compte-épargne tamin'ny CPE. Zay zao no tena tsaroako mandaka tonga tany amin'ny terminal sy université dia mialaina foana izay. Posta tena ilaina satria kajeram-bola malagasy, mandefana taratasy malagasy, namaka ivelany, namaka aty Madagasikara.